kristianina mifampandroso fandaharany radio vaovao masoa iandreketany miaramila amin'ny fahamarinana Edouard miara-jatovo ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana Orneny oh ay moa avy eo ndraiky alatodozy iny andro ohatry kalatodozy izy kalatodoza fa izy ndray ty lazainao kalatodoza ary maniny ary mbola tsy fantatry ny nga fomba fiantsokany margrity zany lazaiko zany fa maniny margrity no ataonao an'izany ary ataoko fampinamana be mifankaty be ngenareo roa reny tena mifankaty mihitsy zay ka aza miay any am'izany fa mpifankaty mihitsy zay ko nahoana ny zanak'olona no ataonao todoza mba fomba fiteny indrineny azy andrekakio fa inona ndray zany amazy vaziko azy zany de ataoko manao ny kalatodozy ty ndray de izy koa nge mba memena rehefa ataoko an'izany andrekakio fa inony ty lazainao sombinaina fomba fotsiny zany izany nampianatra anao an'izany toetra ratsy zany inona koa ny maharatsy an'izany fa Juliette raha manao an'izany Juliette manao inony Juliette i Juliette tia miteny ohatr'izany rehefa miantso ny namany izy de izy ohatrany tia manebatebaka kely zay foana ikalanandra levena ka ratsy eny izy zany ka ohatrany hoe manakaikikaiky an'le olona iresahany zany izy rehefa miresaka ohatr'izany de ohatromba manao ka tsy mety ho azy zany fa tsy tian'Andriamanitra zavy eo apahatezitra an'Andriamanitra ianao fa tena tsy mandalo fitsarana kory eny ny olona miteny ohatr'izany fa tonga de elohana any amin'ny elo mirehatra fa ahoana mihitsy zao anteniko aminao mba raiso ihany le teny mpitory teny toko 5 fa tena mpitory teny toko 5 ny tapany farany ihany raisina de ampy ianao ao hoe aloha vakiko zany mpitory teny toko 5 fa maninona koa zao raha miteny hoe manano ny todoza tsy mety zany amin'ny anaran'i Jesosy mpitory teny toko 5 nahoana no tezitra amin'ny teninao Andriamanitra ka hanimba ny asan'ny tananao zany le izy nahoana no tezitra amin'ny teninao Andriamanitra ka hanimba ny asan'ny tananao manimba zavatra ny io teniteny foana io e azy korneny na tsy tezitra ary Margrity ataonao an'izany nahoana no tezitra aminao Andriamanitra amin'ny teninao Andriamanitra ka hanimba ny asan'ny tananao mpitory teny toko 5 so ihany fa ity tenin'Andriamanitra ity de ahitsy ny fomba fiteny rehetrarehetra zay mety mahatezitra an'Andriamanitra na tsy mahatezitra ny hafa fa ay zany raneny mety osomban'Andriamanitra eo no eo ny asan'ny tanako raha tezitra amin'ny teniko Andriamanitra zany mihitsy okitsy aleo miteny an'izay tokony ho tenenina fa tsy miteniteny foana nahoana no tezitra amin'ny teninao Andriamanitra ka hanimba ny asan'ny tananao mpitory teny 5 zany mora tadiny ka izao na mahita ary ianao hoe be de be ny olona manafokafoka ny namany matetika fanaon'ny olona zany rehefa fanakaiky be izy de lasa fokafokainy le namany le manao hoe mananona ry mananona ry tena hitako fa zao mananona tenisany ay matsiravina na miaino an'izany fotsiny azy fa izao ny tenin'Andriamanitra nahoana no tezitra amin'ny teninao Andriamanitra ka hanimba ny asan'ny tananao mpitory teny toko 5 tapany farany reny olona mpiteny reny tsy tsarony akory de gaky izy hoe fa maninona ary ny totsy ambinina nefa le teny aloky ny vavany mihitsy tena mahatezitra n'Andriamanitra de manimba ny asan'ny tanana izy mariny zany roneny aleo ajaiko ny hafa zay mihitsy ajaiko ny hafa satria tsy tiako koa aloha zany atsona zany hoe todozy zany ka zany drita le izy de aloha tsy ataoko aminah rehefa tsy ataoko amin'ny hafa rehefa tsy tiako atao amiko de ity ara ny teny ianarantsika nahoana no tezitra amin'ny teninao Andriamanitra ka hanimba ny asan'ny tananao mpitory teny toko 5 ny tapany farany zany nahoana no tezitra amin'ny teninao Andriamanitra ka hanimba ny asan'ny tananao mpitory teny 5 mpitory teny 5 nahoana no tezitra amin'ny teninao Andriamanitra ka hanimba ny asan'ny tananao kristianina mifampandroso
fandaharany radio vaovao masoa iandraikita ny miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Ramiarjatovo ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana